Bakalım sana ne yapayım? Maharitra mipetraka isika fa rehefa tonga ny fotoana dia entanina ihany ny hitsakanantsika rehetra ho amin'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra amin'Andriamantsika.
dia raha miasa raha misy mpitandrina eo ny vefiky mahatonga eto a na mitondra fivavahana mampo nytiko ambara dia mba antsoina mba hiakarety mba azontsika nyfarinona am'izao fampavahana faterahan'izao raha misy mpitondra fivavahana ny vefiky mahatonga eto a dia antsoina mba hiakarety amin'ny mpidra azona raha farinona am'izao fampavahana tanterahan'izao. Riavana malala ao amin'ny tompo ho ampitomona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloharoa avy sy avy amin'ny fanahy fito izay alohan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina lahy matoa maty lehibe ny manjaka amin'ny tany. Tonga eto hatramin'Andriamanitra isika amin'izao zao fahoriana amin'ny dono izao a mba hiaina ny fonontsika satria fatatsika fa navelona isika namaty dia amin'ny tompo ihany ary Andriamanitra dia efa mitoetra rahalalava Andriamanitsika amin'ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana koa amin'ny tompo isika na ankehitriny na amin'ny hoavy ary indrindra ho azy mandrakizay isika. Koa dia fanao ny fiangonana kristiana manatanteraka ny fampavahana tahaka izay tentsika ankehitriny mba azontsika mitondra ny fahoritsika eo anatrehan'ny tompo fa izy no miantso antsika makanesa ty avitra anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fizaro mananena tsara ary koa azontsika miaino ny filazantsara ny Jesosy Kristy ilay manana fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Noho ny maray amin'ny tompo a dia mifariro reto a ireto mpitondra fivavahana telondraha raha ireto a ao ny révérend docteur Barmanana Hery pastora Nevelem, ao Andrea Matoa, Andrea Narson Sofo ary Ana mpitandrina amonie ao amin'ny hôpitaly Ivelatana ary eo mpitandrina eto amin'ny Fijikema trano vato Ambatonakanga. Atao izany voninahitra Andriamanitra ary fanoina ny mahiray antsika ao amin'ny tompo. Dia azika riavana hitodika amin'ny tompo hibanjina azy sy ny famonjena ka hitsangana amin'ny voninahitra azy ho fanombohany izao fotoana izao. Jehova ampahafantariny farako aho sy izay ohatry ny androko ao ho fantatra fa olokandalo aho iny rehefa nataonao votovoam-pialan-tanana ny andro ary ny fiainako toy ny tsinitsiny eo anatrehanao. Zava-poana ihany koa ny olona rehetra na dia ny matanjaka azy aliko tokoa ny fandehandehanan'ny olona zava-poana tokoa ny tabatabahana miarerena izy
nefa tsy fantan'izay tompony zany ary ankehitriny inona mandrasako tompo ao ianao no antenako kanefa raha izaho dia fantatro fa velona mpanavitra eny ka hitsangana ny aparana amboniny vovoka izy ary rehefa levona mio tsosimbo zao sady afaka minofoko a dia ahita an'Andriamanitra eny izaho mahita azy ary masoko mijery fa tsy olon-kafa efa maty mpanondrina misaika tao anatio. Amen. Nefa isorana anao fa tonga eto an-tranonao zay satria mandray anay ianao ary manana hitanterahanao aminay ianao ka dia kinona hitanteraka aminao manontolo zao fampavahana atrehana izao mba tsy ho zava-ponana izao mba tsy fombafomba na fisehonay ihany fa ho tena fiainanao anay ihany ao amin'ny Kristy Jesosy lay fananganana ny matsy fiainana
koa na nyteny entinay eo anatrehanao na nyteninao atolotranay dia mba hotahino zany mba atoranay anambonina velona ary iaina araka izay efa nampianarana anay hoe mampianaranay anisan'ny andronay hazonay foendry koa ny fanay maso manameno anay rehetra ka ho raisina tanteraka tokoa miteninao fa izano fahafahanao mampionona mampitraka mitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakizay aminarany Kristy no fanazany amen. Afaka mahazo toerana Raha malala amaky sainam-piain'Andriamanitra isika ary tsy voasoratra mifangarana moa izany Salamo 7:70 ka hatramin'ny 7:80 ny filazantsara araka ny Jaona 7:70 ary Korinthiana 1:1 raisina amin'ny 1:20 ka mahatratra ny 1:20 ao amin'ny programma ny vakteny izy ataontsika ho vakina amin'ny anaran'ny Jesosy. Nefa izao dia aminao ihany mandrakariva, miazo nanontany-pakavanana ianao, ny sainao inao nitondranao azy, ary fafako zany dia ho raisinao any amin'ny voninahitra aho, izy anao eny an-danitra, ary tsy misy ity ambony tany biby tahaka anao, na dia levonazany nofo sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra, fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mafy ianao. Fa izaho dia ianao akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao ny Jehovah Tompo no natao ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ny minoa ito ao an-trano ray misy fitoerana maro, raha tsy izany dia fandaza taminareo aho fa andehamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andehamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy andray anareo maniana ka zay toerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ary raha Kristy notoriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana milazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny fononareo. Ary dia hitao vavolombelona mandaingana amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Fa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fononareo, ary mbola mifahotanareo ihany ianareo dia very koa izay fanompomanio amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany manampianantsika ny Kristy dia manta indrindra noho ny olona rehetra isika, nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatra izay fanompomanio. Ary satria ny olona iray nisy ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nisehony fitsanganany maty. Fa tahaka izay afatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no avy hanomban'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Amen. Dia antsika riavana iaraka itsangana ataontsika ny hira voaratra tanterahana izao. Amen.
ny tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika revana dia voarakitra ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny apôstôly amin'ny fiangonana natao Korinto toko 10 ka ny 7 tapany voalohany manao hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny fononareo. Raha tsy natsangany Kristy dia foana ny fononareo. Tenin'Andriamanitra satria deo fa tany teny mahazaka hoe texte izay fiorenany fonona kristianina mivelatra eto amintsika izao rehefa. Ato amin'ity epistily soratany ity tokoa, indrindra eto amin'ity toko 10 ity no ampianarany Paoly apôstôly mazava ny amin'ny fitsanganany tena avy amin'ny maty izay miorona ao amin'ny fitsanganany Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Ary izany fanambarany izany no torino ny apôstôly rehetrarehetra vao nisantatra ny toriteny voalohany ny apôstôly dia io no nambarana. Iny Kristy izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana io Petera dia efa nataon'Andriamanitra tompotry Kristy. Iny Kristy izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana dia efa nitsanga ara-tany maty. Dia ry Paoly apôstôly koa rehefa niova fo voababo ny filazantsara tonga kristianina dia anisan'ny fotoatin'ny resana ny amin'izany fitsanganany tena ny maty izany. Ary dia natao mihitsy ho isan'ny anankiray tsy maintsy lazaina tsy maintsy ambara rehefa mampita hafatra. Ary miainga amin'izany namorena ny fiangonana maro izany mihitsy azy ny filazantsara izay mitoriana ka namabony olona be dia be tonga mpanaradian'i Kristy. Eto no anambarany mazava ilay antsona amin'ny teny teknika hoe apôlôzia na fierovan-kevitra ny amin'ny fiorenana zany fitsanganany tena mazava, zavatra tena mitombo zany, zavatra misy zany, zavatra azo antoka zany ary atao ao Kristy no nisantarana izany. Dia izay no ampianarana eto fiangonana tao Korinto reto amin'ny alarany zao afatra an-taratasy izay nandrefany ho azy ireo izao. Anambarany hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny fononareo. Izy toy manko fiangonana izay mitsangana amin'ny joro saingy mety mitsangana amin'ny fitiavam-bavaka, mitsangana amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra fa tsy tena mahafiorona ho aminy ny finoana fa manomboka ao fitsanganan'i Jesosy maty izany fisiny izany. Ary teo mitsorona rehefa fa reto mpitondra voany eto amin'ny loko reto tsy fantatra hoe zareo no manampaizana amin'ny momba ny teolojia fa iza manokana dia mihevitra fa nanomboka tamin'ny pasika voalohany, pasika kristia voalohany izay nisehoany Jesosy tamin'ireo mpianana nanomboka tamin'izay fa tena teraka ny finoana miolo ny fiangonana. Atyorena kely izy dia hoe anjary hazo faka ka hitatra amin'ny andro Pentecoste. Fa raha tena hoe fanombohana zavatra rehetra ilay événement dia nazava taon'ilay hoe nitsanganany Jesosy Kristy avy tamin'ny maty. Ary izany no antitraterin'ny Paoly apôstôly izany no averin'indray ho amin'ny fiangonana tao Korinto anambarany hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny fononareo. Ilazana ilay maha-izy azy ny fiangonana zany, ilazana hoe inona no mampiavaka azy. Fitiavana fanaovana asa soa ve? Fitiavana mivavaka ve? Fitiavana mivoro ve? Fitiavana mifankahita ve? Tsia mivoro izy ireo satria miantony mampisy azy, miantony siny dia nanomboka tao amin'ilay nisehoany Jesosy nandresy ny fahafatesana. Na ny toejavatra na ny fotoana dia anandanja ny fiangonana. Ary tsara ary nampatsivana antsika miantony hoe maninona mitsika nanokan'andro anankiray mientsika anarana miavaka hoe andro ny tompo. Tsara ary nahalalana an'izany fa miandro amintsika dia lasa teny rano izy hoe alahady. Fa amin'ny fiangonana izao tontolo izao mihitsy hatrany am-panombohana dia
ny anarana ny antsona ny andro voalohany amin'ny herinandro dia andron'ny tompo zay ary mbola tazomindry zareo frantsay zany mandrakelikiny hoe dimanche dimanche de dies dominé dies de hoe andro dominé de hoe seigneur ka dimanche de hoe le jour du seigneur satria nahoana ino andro nitsangana ny Jesosy Kristy avy amin'ny maty naleseny ny fahafatesana nitondrana tantara vaovao teto amin'izao tontolo zao manomboka ny fahariana vaovao nisy ny fahariana tany am-piantoana fa nefaratany fahaverezana zany tonga ny fahafatesana zany ny fahotany io fa isy ny fanolona vaovao indray manomboka ao mitsangana ny Jesosy Kristy avy tamy maty manjary tantara vaovao ho tantara fahavelomana ho tantara fiainana mandrakizay no hitranga rehefa nitsangana nalesy ny fahafatesana Jesosy Kristy ary ambaran'y apôstôly ato amin'ny teny izy ty io no fahavarifarany reseny fahafatesana ary efa resy izy zao ny Paoly apôstôly satria efa nitsangana Kristy fa tahaka ny nahafatesany olona rehetra atao amin'ilay olombelona voalohany antsoina hoe Adama no avelomany olona rehetra zay mikosa ao amin'ilay olona faharoa dia Kristy zany ary zany mambarana raha tsy natsangana Kristy dia foana ny foninareo revana malala fahoriana no mitona amintsika fahafatesana no indro mitranga sy miseho saingy izao isika romano famandrama olombelona fetra dia mety maty tokoa indrindrindrina moa nanota isika dia efarany ny fahafatesana ny fahavelomantsika fa ny atsiovan'ny Paoly apôstôly eto dia izao avy amin'izany fahafatesana zany no sehono ny fahavelomana indray fo no fotoana ananantsika fa raha toizany izy ty zay mbola manazava Paoly apôstôly hoy izao afafy amin'ny fahalovana isika fahatsangana amin'ny tsy fahalovana no nendeny faharoa zany fahatelo afafy amin'ny fahafaham-boninahitra isika fahatsangana amin'ny voninahitra afafy amin'ny fahalemena isika fahatsangana amin'ny hely afafy tena araka vombanaina isika fahatsangana tena araka fompam-panahy izay no azavaneto zay avy amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany fa izay avy any an-tanitra kosa dia tahaka ilay any an-danitra izay ny nofo amanatsy mahazo mahatovany fanjakan'Andriamanitra ary fahalovana tsy mahatovany tsy fahalovana fa vetivety toy ny indray-limasika fa maneno ny trompetra fara dia ovana isika fa hotsofona ny trompetra ary maty atsangana tsolontsiny ary isika ovana zay rehefa natotonga fitsanganan'i Jesosy Kristy nandresy izy fa fanesena olovany zay rehetra manaradia zay rehetra miantsampotrano zay rehetra tena mifikitrano zay rehetra tena minoa zany fanesena Kristy zany fa tsy makamaty foana olo izy tsy tena moniainy amin'ny tsy antony izy fa nahafatesa Kristy dia efa hazahono mamerina antsika koa rehefa mitsangana avy amin'ny maty izy azay nambarany mazava teo raha tsy matsanga Kristy dia foana fonareo fa natsoina hoe finoana raha tsona ny Paoly apôstôly dia finoana fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty sy finoana fa izay mino koa dia velon'Andriamanitra indray hatsangany atovany landra ary Jesosy no nanambarany zany ary tahaka Paoly apôstôly zany hoy Jesosy Kristy izao no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia hovelondray ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty nakazay hitanareo zao fa niady n'Andriamanitra dia avy tamin'ny fahafatesana io ny filazantsara Kristy dia filazantsara fanesena nangaozana ny fahafatesana ho amin'ny fiainana indray Paoly apôstôly tsy nino an'izany tany am-piantoana sorena izy rehefa nandeha ny afatra mombany zany ary dia nanomotena mihitsy anentsy amin'ny kristianina arava ny fiangonana ary dia nafarafota amin'izany izy ka anisan'izay nanatin'ireo manam-pahefanana-piangonana tamin'izany sy ara-pitondrana tamin'izany dia eo eo alalana isambolako ny kristianina ny Damasy zay ny fisehoan'ilay tantara dia lasy ndiahakely satria mbola mpitovy izy tamin'izany tsy fantako hoe firy-taona azo jerena ihany zany fa tsy dia sarotra ohatra fa mbola mitovitovy mafana fony rehetra sy medare dia lasa ndesamotany mpino tany Damasy teny an-dalana mahitsy iny izy zay dia lalana naratara avy eo amin'izay ny lala makany Damasy teo izy niona tamin'ilay tsangana tany maty ary dia ijoro vatomena izy
nanomboka treo rehefa nadaravika amin'izay-tanytany rehefa mahajabaina tsy nahita n'iny fa avan'izany natsangana ilay sy novelomina ilay dia tonga nahiratra nalala ny filazantsara nanomboka teo izy ijovavaka ay le Kristy ay le Jesosy tokoa no Kristy ay iny Kristy de efa nisy eo tamin'iny raha latso dimanjato ary de taraina ary farany dia baniseo tamiko zay kely indrindra ny apôstôly zay tsy tonga volana akory ka tsy mety atreo apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra izaho koa nahita azy no maso no mibanjina azy nisy eo tamiko izy ka hitako fa velona ilay maty anomboka ambety tenina zany fotsy ny fampianara amin'izany azo anternetseo raha tsy natsanga ny Kristy dia foana ny filonareo revana malaza amin'ny tompo mandalo zao fiaina am'izao sy ny filany mivakitsika atao amin'ny salamo teo salamo fasika telopolo zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka azy fa mitabatabany miary ireny izy nefa tsy fantany zao tompony zany zany hoe raha tsona dia makaty amin'ny filazan'ny mpitoron-tentsika hoe zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra zava-poana sy misambodivotra ny zavatra rehetra sy mimola ho afafatesana miazakazaka mandeha makany amin'izany fahatapelana sy fahafahana amin'izany fa rehefa tonga Kristy mivaina le zava-poana zava-poana ao amin'ny mpitoron-teny avy nalarantsika tsara dia aotra enina raha atao hoe ohatra ny zava-poana zava-poana dia zava-poana aotra moa zay dia avelon'intelo zay zava-poana dia zava-poana zava-poana dia zava-poana eny zava-poana zavatra rehetra ohatra enina zay filazana tena intelo no velona ino tena tsisy azo tenaina tena tsisy niny tsy ahoana tsy ahoana satria foana sy fahafatesana olombe zao olona mahafinaritra sy tsarao maty ny farany olevina ho foana zava-poana zany na dieny izy na mety inona koa izy tsy mety hotatara zany fa zava-poana ny zavatra rehetra misamboriditra fa rehefa tonga Kristy Jesosy ilay tokana nanesy fahafatesana raha petraka ololohany aotra enina layray lay tokana zay tsy manam-paharo tsy misy afa-tsisy dia iray dia Jesosy Kristy rehefa petraka ololohany ohatra enina nday manome firy afa azika jereny manome firy manjary miova lay zava-poana dia zava-poana tao manjary fiainana manak'izay manjary fitahiry zao fiainan'izao ka mivavolomantsika eto tany no manomana ny marak'izay tsika amin'izao fiainana zao no hientomoa hiainana sady lay tsy anam-pahatenana izy sainginy anankiray eto an-tany fa mitoiny ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay no antony Kristy raha tsy natsanga Kristy dia foana fonareo tsy fantatro ny fantenan'ny fianakaviany reto ilo reto sy teny misaotra masiny reto fa dia mampietrehitra ihany tokoa izy hoe raha tsona fandraka amin'izany tsy zany milay no misy fahakatiavana zay satria nahoana satria haity fiainana eto an-tany isika zao atao hoe olombelona matanjaka milidilidy zao tsy tsika olombelona fa ny fisian'ny Kristy sy ny finoantsika azy no mahatonga atsika tena anam-pahasoava ary ny fahasoavantsika dia tsotra miazo tsika manana anjara ny fiainana manak'izay ny azo vatsika izany fiainana manak'izay zany ao amin'Andriamanitra ary zany no mitsangan'ny Kristy ao zany no tsy hoe folo ary zany no tiavatsika n'Andriamanitra zany no fikiratsika ao satria ho velona isika ninona tantara teto ninona lalana teto tsy dia hoe mitomina koatsika ho amin'izay hoe lalany fahavereza fa nanan'Andriamanitra fa milalany fiainana fa ny zavatra rehetra dia zao mamonjy atsika amin'izany lalako mba atsika sy tantaram-piainantsika zany no tokotsy mitsangana izy nandrisaka fahafatesana fiainana eto tany hoe nazo mbara ihany fiakapotra hoe fiainam-pahafatesana nahoana be dia be zavatra fahamafaoto andeha olazay hoe fahasahiranam-piaina dia olazayna hoe ny olana sy miadim-panahy isan'andro fanandro sy mialahelo ny fahatezerana isiny ny fahaviry zavatra rehetrarehetra misy any ny zavatra mahafaly misy any zavatra mahafinaritra fa mahagaga dia tsy embaniny tsy fanjaniny reny ary miseho ombelomelo zany na ny manana na ny tsy manana na ny matanjaka na ny osy
na ny lalany vavy dia izany ny fiainana eto sain'izao afa amin'izany Andriamanitra no manomana ilay tanteraka ambaro ny apokalipsy farafito izy amin'ireo miakanjo lava ary afitaiza izy ireo no afitavaoriana lehibe ary noho izany dia ny akanjo misasany sofotsiny tamin'ny razan'apotra dia andovadrananany tsisy ranomasy tsy fa hoafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra fitavana dia andovy zany fiainany zany manak'izay izy rehefa manao ny tompo tenin'Andriamanitra atolotra antsika izany mba hahalalantsika ny mandrakizay mba tsy tonga antsika anjeny ambo lava fa hafantatra fa ny tian'Andriamanitra ho atao zao dia iorena ny fiainantsika ary ananantsika vonona any Kristy ilay nitsanina avy tamin'ny maty ary amin'izany no tena hoe manam-pontsika ary izany koa zao amatra ny fiainantsika manontolo sy ny fahavelomantsika rehetra miorina ny fitsanganan Jesosy Kristy avy amin'ny maty ary zay rehefa manevantsika amin'izao tontolo zao zay tsy hitovitsika amin'ny hafa be dia be no mety manana zavatra mahafinaritra mety manana zavatra zay imaty matesy loatra zao fa tsy misy manana fanambarana filazantsara dia ny filazana ny fitsanganany tena maty miorina amin'ny Kristy aza izy tsy ny fiainana eto an-tany any fa vakina atao raha ny eto an-tany any manantenantsika Kristy dia manta indrindra no rehetra izy nefa zao fa efa nitsangana tamin'ny maty Kristy ho santatry ny Andriamanitra an'izay rehefa no himatimatisantsika izay ifikirantsika amin'Andriamanitra fa rehefa tazantsika rehetra samy ino avotsika samy mpino daholo tsika izay ka tokony mena lanja sy asana mahampino atsika zany tsy manafananantsika fona zany mba tsy ho fonona foana fa hoe dia ho foana fononareo tsy ho fononom-poana fa tena ho fonona velona miorina amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy amin'ny maty zany tsy dia fombatsika hoe andokany maty na ilazany hoe tena tsara inylisy tahaka zao olombelontsika nofo aman-drano ary mba mahafinaritra ny ao amin'ny salamo raha tiako hozaraina kely amintsika any ny salamo fahatelo amby zato amin'ny fotoana tahaka izao ahalalantsika ilay filazantsara ny Jesosy Kristy ao amin'Andriamanitra raintsika izany izao no lazay ao manondra fosiny andro Jehovah maharo sady be famindrano tsy mandahateny mandrakarivo izy na mitahiny fahatezerana mandrakizay tsy mba manao antsika araky ny fahotantsika izy na mamaly antsika araky ny helotsika fa tahaka ny avy lanitra ny tany mba be famindrampony izay matahotra azy fa izy malala toetsika ka mahatsiaro fa vovokisika tahaka ny ahitra tahaka ny vonizavatra tahaka ny ahitra ny ahiny zany olombelona tahaka ny vonizavatra ny an-trano famono satria tsofony-drivotra izy ka lasa ary tsy mahalala zantsony ny fotoana eny ry havana malala ny tompo sorintsika n'Andriamanitra nazona ny tompo filazantsara zao nambarana hoe misy fiaina ny tian'Andriamanitra anantsika tsara ary amin'izany manambarana tsy foana tsy akory ny fikelezantsika ao tompo satria zay ny famaranana ty epistily ty ahitsika rehetra fa sao dia tsy fantatsika izy misy azy ato amin'ny tiana voaloha toko fa 5 andiny fa 8 zao no vosoratra ao ko amin'izany raha malalaka dia miorena tsara aza miova ary mahifavy mandrakariva amin'ny asany tompo satria fantatra reo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ro aina amin'ny tompo tsy foana satria nahoatra andrisika anana ny fiainana zany mivery fa mba miazaka zany andrena toy Jakoba andrevery la manam-pahaizana indrindra teo amin'ny lafiny fanaova-gazety mpimpahalahy na teto tanindrazana teo amin'ny sendrindraisapireneny ary mikava dia hoe tsisy tsy nifandraisany olona rehetra indray mandeha zay sy tonana famelabelarana na fanazavana tany amin'ny ana-manjery tany dia hoe filoha-pirenena tsy fitadidiko lisany mifanerasera taminy mifampiresaka taminy misy karazany maro izy reny zany tokoa izy zany raha maha-olombelona zany misy koa lela tia miaraka amin'olona tia fihavanana dia manana namana marobe sady iveripena dia olon-dehibe sy nanam-paizana azy atsika dia niavona loatra zany ny fahitako azy fa tsy fantatra fahitako ny sasany azy azo ambara sy lazaina daholo zany ao fa ny anakiraha izay tena tsaroko
nanamarika azy koa dia izao ny tsy nandaozany fiangonana, ny fifikirana ny fiangonana, ny fivavahana ka ho aminy arak'izay miainana izany. Izany miava tsy nandrao ny fiangonana fa nitoetra ho isan'ny fiangonana anankiray. Tsy vitany hoe tsy nandao ny fiangonana fa nanana hafanako teo anivon'izany fiangonana izany dia anapovolana izany ohatra tamin'izao faraparany amin'ny androm-piainana izao. Mahagaga no fovetra ny olombelona dia ny osy izy, ny tonga ny tsy fahasalamana, ny sahirana izy tsy afaka makaty loatra. Ary efa makaty izy dia efa nanano sarotra be ny fandehanana. Efa tena manano sarotra tsy afianana izany fa tsy tokony hafianana mihitsy. Dia nisy azy amin'ny tsy fahasalamana dia tonga teny izy mitsatam-piangonana navery amin'ny lalatsara tonga teny miditra manakaty amin'ny alitara. Atsotony eo tia vavaka fotsiny tia miasa n'Andriamanitra. Araka izany zay izy no anankiray amin'ireo fa zokindrindra sosindrindra mandray ny antsoina hoe ampitahiny. Avy eny amin'ny toerana dia mitsangana amin'ny lahatra eto amin'ny alitara eto dia misy haron'izay antsoina hoe ampitahiny dia mandray makaniny. Efa nanao izy tamin'ny volana lasa nanapaka an'izany ndraiky mbola nakandray izy tamin'ny ray volana teo naka ampitahiny. Anaova miasan'ny tompo sy ifikirany amin'Andriamanitra. Ary very fa zavatra lehibe sy manan-danja loatra izany. Araka ny tantaran'ny fianakaviana tamin'ny krismasy teo dia tamin'ny vinany-karena izy tany amin'ny fiangonana dia niteny izao angamba krismasy atrehiko eto vinany-karena. Dia izany tokoa no fahafantaran'Andriamanitra ny manana amin'izany lalandava sika riana. Nahoana no sahirana amin'izany, manona no mandany hery amin'izany, nahoana no mandany vola sy fananana amin'izany. Satria tsy azo vidim-bola rehefa ny fanjakan'Andriamanitra, tsy voavidy vola ilay fanomezana dia ny anananjara ny fiainana an'izay sy itsangana ny tena maty. Raha mety amin'izao fiainana izao ihany dia izay tapitra vitatra eo fa tsy zany. Manana izay tsara lavitsika izay voaman'Andriamanitra. Ary tomanantsika izay no ankahirizana ny fianakaviana tena mampitidera izany. Yesu avelo fianarana antsika zany manahoana ny hafanampontsika, manahoana ny fikirizantsika, manahoana ny falanja omentsika lay filazantsara, lay fiaina ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fahavelomana eto an-tany. Tena ataontsika voalohany ve zany, ataontsika lehibe ve zany, ataontsika hoafa noho ny zavatra rehefa raikolekoska mantanito izy hoe ataoko tahaka ny taim-polaka ny zavatra rehetra. Olobe zany mpolo zany nanano double citoyenneté izy, nanana fahaizana farany tapindrindra teo amin'ny teolojia sy ny fahalalana. Fo izy hoe zava-polo zany ataoko fatiaky zany tapolo zany satria miota lavitra ao izany ny amin'ny filazantsara Jesosy Kristy andresena ny fahafatesana. Ameny ny fiainantsika rehetra ny zany ary rasinareo vady zany fianakaviana ho finoana tanteraka raha nahitany lalatsara tahaka ny teny lazara mihitako lalatsara izoloko izao. Ary tena mitady an'Andriamanitra ka nizana hivelona ny fonona azy mandritra ny fiainana matarafony eto an-tany. Maireza sy matanjara fanahin'Andriamanitra no ampiona sy ampiakatsika rehetra. Amen. Izao dia hisy hira ataon'ny sotena fianakaviana torizao zany sika izay vao hisy ny vavaka fahatany. Young man, my man,
fony ho atsapa ambon'izy ireo andraisany fitahina ka faherezana mampiononana azy amin'ny andro fiainana rehetra. Navavaka zay ho an'ireo zavokely ho an'ireo raitapoly fianakaviana manontolo tsy rery tsy ireo painao Jesosy tompo hiara-dalana ny fimpona azy ianao manoana azy amin'izay rehetra atao ianao no akaiky ny lalan-dava. Betray ambavaka tompo ny fiangonana ny firenena mpamampo ny fiangonana ankehitriny andrahomanga ny firenena nefa ianao no mahay mameno ny banka tompo ary ilay indrindra mba atanteraka hatrany ny asa fanompoana ny asa fitoriana ny fiangonana ka mahita oetra amin'ny fahamarinana atanteraka ny anjara toerana napetraka ao anaty ny firenena ka eo aza ny fahabangana ianao no miasa ka tsisy asaka eo ampialantananao ny fiangonana sy ny firenena sy ny vahovahoana ka tsy misy mampibaka apetraka eo ambany fahasoavanao ary midia izay olona ale lalatotra ny lalana manokare atano sy ny mino dia anay tompo ianao miara mitandrina ny fiara ny mpitondra ny vahoaka zay entana eny an-dalamety ianao melolana ka ho tonga soa ny toerana zay kendrena aeo fampifampoana sy fiterananao ary tanteraka ny anety farany amin'izao ambany tomando sao de mitsiraraiky olobenitao tonga soa any tokatrano ndray ny androm-piainana tompo dia ianao no mpandahatra izay alahatra fandaranao dia marina sy masina izany ninay sy ampianainay dia mampahereza tompo mampinomana izay tanteraka teto izay mbola atao any ao voninahitra Kristy misaoranioka Tompoandriamanitra amen. Indreneraka momba ny mpanomandriamanitra Jakoba lehibe aloha hitsangana ny zanany anambafy amin'izany. Andriamatoro manam-pahefana isan-kasokazy ry avy malala eo amin'ny tompo manao azafady raha andray fitenenana raha ny fianakaviana ny tenanay aneo ny fisaorana sy fankateremana feno anareo satria dia tsy navelanareo handry tsy lafika izahay. Manaraka izany dia mamelay ianareo na indrana kely teny frantsay ny tenanay amitina foy de foy ny mombamomba nyity dadanay ity indrindrindrindra momba ny fahaiza-manao amin'ny asan-gazety. Nous voici aujourd'hui recueillis devant la dépouille de Jacob-André Ambert, une perte inestimable pour la famille, les amis et la communauté des journalistes. On n'en finirait pas d'évoquer tous les aspects attachants de Gia. Rien qu'en parlant de son sourire, sa bonne humeur, sa générosité sans faille, son sens du devoir, sa loyauté, son éducation vers la sagesse et surtout de la chrétienté. Il était un amoureux ardent de la langue française et nourri de sa culture pour avoir été chevalier des arts et des lettres de la République française. J'en viens donc en sa qualité de journaliste atypique, car il a été le premier malgache journaliste cadre du Courrier de Madagascar, le premier présentateur de journal télévisé en français, en langue française, après avoir été deuxième de sa promotion à l'École supérieure de journalisme de Paris. Son génie du verbe, l'agilité de sa plume et l'intelligence de ses mots ont dominé son temps, où sa plus grande fierté
et le fait d'avoir été directeur du journal de Madagascar Matin dans les années 70 et 80, durant lesquels il a fait 11 fois le tour du monde en avion et serré maintes fois les mains des grands de ce monde. Bref, pour terminer, J.A. est parti dans un monde meilleur pour rejoindre son équipe qu'il a formée, composée entre autres des Sylvain Ramon-Bazaf, Stéphane Jacob, Jean-Martial Van Vat, Slouf Aputson, Roland Barbotine, Rally Sengelarton, Liliane Batsval, Christian Chateau et Franck Larson. Après donc une vie si riche et si accomplie, que l'éternité emplisse son repos de sérénité. À Dieu seul soit la gloire. Miavana fihezina ny teny avy amin'ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana hitodiana antsika rehetra voreto. Tena mananjara izy ireo manana anareo. Tonga maro ny fanomplona teto an-tranon'Andriamanitra. Marina fa samy manjaboneny isika malahelo tarehy, nefa teto kosa dia miaraka mivavaka. Fiasa ny vavaka ny marina no ndiavana mahery indrindra. Ary zany ny zava-tsy lehibe atsika nona fitiavana mandreto izay navelan'ny maty, ary atsika tanterahana ny marika vonitsika. Koa misaotra anareo izy ireo noho ny amin'izany fahitana anareo volobe teto zany, fa tena raha tavana lahy maranitra ny tavana lahy ianareo. Efa be dia be ny tonga teny mahatoy ny vandro, tonga teny fampionona nanao ny teny fankairezana ary noray anjara ny amin'izay adidy tokony efaina. Tamin'izany dia efa nisaotra anareo ny fianakaviana. Tsy niana amin'izany be efa vitsy zany nareo fa mbola nampianareo sy mitovananareo amin'ny alalan'ny fahatovavana eto, ka dia anterina sy amafisy ny fianakaviana ny fisaorana anareo rehetrarehetra. Tsy avo voataniseto ianareo, tsy voalaza tsirareo izy avy. Ao ny manam-pahefanesan-tsokajiny, ao no ray aman-dreny ara-panaza hitatsika eto sy ny solotena fiangonana isan-karazany, ao ny fiangonana mpiara-mivavaka mpiray finoana, ao ny mpiara-monina, ao ny mpimbonasa, ao ny mpiray fikambanana, ao ny tapaka sy namana sakaizy tsy mafoy hatramin'ny elo, na manizy mivady, na anreto zanaka izay navelana mpiray tampo aminy. Ianareo rehetra zany tolorana izy ireo ny fisaorana. Andriamanitra io mamary fitianareo ary dia hofeny fahasoavana ianareo rehetra, fa indrindra anampiadana mamponareo, satria tsy noho ny fihevana na ny fizakatiavany ihany na nefa nareo zao adidy masina izy reo, satria masina ny adidina andrentsika teto, fa noho ny amin'ny finoana ary noho ny amfanekena ny bakin'ny tompo hoe mirao reo am'izay ory ary mifampitondrana izay mavesatra. Koa dia endrika izany fiadanam-po izany nareo, satria mahasambatra ny manao ny azan'Andriamanitra. Amintsika reto dia misy ny mbola tia mita tanteraka hatramin'ny faran'ny adidy dia hiaraka amin'ny fianakaviana ho any vinanikarena. Raisina tanaloha zany tompoa, fa tena zava-dehibe loatra. Tsy hotasarana ny tahaka ny fahafatim-balala zao faolona mitony zao no namipitraritra irery, fa manana anareo izay tsy afoy raha tsy mitanteraka hatramin'ny farany ny adidy raisina amin'izao avy-valalantsika izao. Misy kosa nefa reo tsy afaka, satria tsy elanela trano na elaelam-bohatra no mampisaraka, fa tena elaelan-tany, elaela-paritra. Koa tsy mihitsiny izay tsy afaka andehoany le avana. Ny mandeha tsy nohony amin'ny fahasotoana amin'izany, tsy nohony amin'ny fahalainana, fa misy adidy maramaisa ndraikitra be lehibe izay miazona antsika. Efa feno nataonareo tsy arahantsiny na mipondry anareo faly be amin'ny fianakaviana
ny ifanaintanany teto ka ny manamantso dia mba hijora repevilery eny izy ireo no mba andraitanana antsika rehetra zay tsy afaka mahavinanikarena amin'izany izy manafitra ny fisaorana antsika ary sy kosa namafy ny fampinonana azy ireo izay mandeha ho any fandevenana kosa moa tsy fandraitanany fianakaviana eto atokotanympiangonana fa dia miarikely fandaminana isika fa isika rehetra zany no samy anarona ny fankasitrana sy fankateremana katotolana ny fisaorana mitafotafo misaotra indrindra tompolahy misaotra indrindra tompivavy misaotra eratsaina eratona eram-panana zany no tenin'ny vadiny maty izay olona eto amin'ny fitsikemba trany vatambatonakanga tenindreo zanany tenindreo piraita-po aminy sy ireo piraita-po amin'ny vadiny teniny fianakaviana monitolo ao anatin'izany efa dia tiana ny mba ningana manokana reo nama amin'ny Jacob-Ambelo reo lavitra parokazety tranay ny binibi satria atao amin'ny asa zay miaina moa zany dia ao anatin'izany isorana manokana amareo fa tsy nafoy ianareo tamin'izao fotoana zao dia mankasitraka indrindra tompo ny fianakaviana dia nalala ny fitiavan'izy mivady ny asan'Andriamanitra sy ny fiangonana satria misy tsara tamin'izay sasary ny asa no mananaka azy dia namela fararakitra amin'ny anarana izy amin'ny fitsikemana trany vato ao ambatonakanga hotahinany ny fahatserovana ny maty rehefa mifiravana riavana dia araka ny fomba tokony atao izy no nazo nanobonary pirenena dia rehefa avy mandray-tanana ny fianakaviana isika dia mbola mba ifanojo amin'izany fomba ara-miaramila alohona ny fifanomezam-boninahitra zany ka dia mba mahatra kely isika manodidina eo vita zany vao mitanita isika izay andeha amin'ny fandevena dia monjy fiara izay andeha didy hafa kosa dia mandeha manafika izany zao dia toa amin'ny famarana ny fambavany sy kariavana marina kely any fa familava ny mitora ny sary sy ny maroboninahitra ary ny voninkazo mandeha ny aloha rehefa lasy izy ireo dia mitora ny vatany mangatsika kosa mitoko mandraikitra rehefa aokan'izany dia tsangana ny fianakaviana ho raisy tany izy ireo any no mitsangana koa dia mentsika ialala amin'ny aloha ijoka rehepevenery mitariky ny fifandraisan-tanana kosa dia mitandrina sy ny dikolona zay mpitora fivaneteologa sy ny dikolona eto aorianan'izay vao misy besombaro mandalo nokely raha tsy na ny andraitanana na ny tsy andraitanana tsangana antsika ataontsika zao mihira misotrana
ary izy manome anareo fioana tsy faherezam-panahy hatramin'izao ka ao mandrakizay. Amen. Hoan'Andriamanitra tokandrero ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Amen. Fiavana ady tena tokony ataon'ny mpitandrina ny miaraka sakora famonjona fianakaviana ho an'ny vonanin-karena fandriana rehetareta atao anaty izany. Nefa no miantony tsy azo marina satria misy fahoriana anankiray hiditeto rehefa aveo dia ilana tsiny be dehibe ohatry ny atao na ilana olombelo na tsy any aza nefa ny tena fosainam-pamanahy dia eo amin'ireo mahatsiaro fiavan'ny dia maherizan'indra tokana.
Akasary zany zay mpanao gazety Tsotsolona dia ivoko amin'ny midi fa dia za moa makamaka eo ihany a fa dia ireo zany le namako mpanao gazety Tsotsolona reo arinako reo a io ny président io akavanako io Jean-Louis Rafidy Arsène ny sisany tsy haiko tsony ho avy ahy zay somary pihana kely aloha ty vetivetika dia alaina sary ho avy ahy
manomboka zany zao ny porjenitra tsoato reny reo ny pasteur ny mpanao piqué efa vonona mbola miresadresaka kely ny fianakaviana fa efa hanomboka zany le piqué faramparany a dia miandran'izany zany tsika ohatr'izao zany ny olona tonga taty a dia raha malaga fa ho maro ihany zany tsy afaka ho any vinanikarena akoho moa atao fa zay efa tsy maintsy misy tonga any renakeo zao a le manao samboatsy izy ity a club des journalistes citoyens io mivadiny liva eto ny zafikeliny Jacob Andriambelo dia mbola fen'olona miandra n'le porzenitra faraparana fameza voninahitra any namana Jacob Andriambelo izay tsaroana fa maty tamin'ny alahady 2 febroary 2024. Atao mitarika fa afaka mirositsika rehefa. Monsieur, madame, monsieur, comment allez-vous?
Nareo miakatra dia tonga dia ambany.